Ivadika kely indrembava anatin'ny sehatra ara-pinoana isika toy ny fanao ny isan-taona dia misy azy ny conférence lehibe izay tanterahany fiangonana pentecôtiste mitambatra ka hanomboka ny talata ho avy izao izany mitondra fanampanazavana misimisy kokoa mahakasika an'izay moa ny pasteur Randriambololona Gilbert. Ny fiangonana pentecôtiste mitambatra dia manao conférence lehibe isan-taona eny amin'ny Toby Ambohidratrimo ary manomboka amin'ny talata maraina izy io amin'ny 20 aprily manomboka ny fivorian'ny mpitoroteny ny talata tontolo ny andro zany manomboka amin'ny 9 mandrapahatonga ny alarobia tabakandro fivorian'ny mpitoroteny io fiofanana ho an'ny mpitoroteny fitezanany mpitoroteny fampaherezana ihany koa sady fanentanana an'izy ireo tolotsaina omenan'izy ireo ny amin'ny fomba fitantanana na ny fitandremam-piangonana. Ny alarobia hariva kosa amin'ny 13 aprily manomboka eo ny fivoriam-be miaraka amin'ny vahoaka ary dia tsy mifarana io ratsy ny alady atoandro amin'ny ray angambana mihoatra an'izay tsy ferana. Izy io dia fivoriam-be anasana ny olona rehetra na ny eo anivon'ny fiangonana pentecôtiste na ny ivelan'ny fiangonana dia tsy akanavaka fa anasana ny olona rehetrarehetra ary dia vavaka sy fitaovavahana lehibe moa no atao amin'izany. Misy ihany koa ny fitoriana ny filazantsara, ao ireo karazana vavaka manokana ho an'ny marary, vavaka manokana ho an'ny olona izay bebaka ka mandray ny fanahy masina ary misy vahiny manokana amin'izy io zany. Misy missionnaire ho avy eo mandritra ny conférence io, missionnaire ny pentecôtiste ihany io izay misahana niny faritra Océane Indiana iny ary dia misy evangeliste koa avy any Amerika. Io evangeliste io dia efa mpakaty Madagasikara foana isan-taona. Dia ny fahatelo dia misy pasteur avy any Amerika ihany koa mpivady. Ny mpitoroteny rehetrarehetra moa sy ny tompona andraikitra rehetra eto anivon'ny fiangonana pentecôtiste mitambatra dia eo daholo. Ka izy io zany anasana ny olona rehetrarehetra ka na iza te andeha hoeny dia mandray tomobile ny Ambohidrabisy na Ambohidratrimo izy dia tonga eo tampitanana eo amin'ny sel eo dia misy lalana mianavaratra goudronné ohatrany makany amin'ny terrain Ambohidratrimo io fa eo ampitany terrain eo misy an'le tobony fiangonana pentecôtiste. Tena tsy mahafaty antoko anao mihitsy ny atongavanao eny satria tena zava-dehibe ekina ny rapitsinao sy ny mandrakizay anao satria zava-dehibe zany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany mahita ny firavoravona, mahita fahatsapana amin'izany hoe fanahy masina zany. Mbola milatsaka ny fanahy masina, mbola misy ny fanahy masina hatramin'izao ary betsaka ireo malagasy vavolombelona nandray an'izany. Ka dia tongava aza misalasala amboariny programme, mangala permission, mangala congé fa dia andro manokana ho anao io ary fotoana manokana amin'i Jesosy aminao io ary mino fa zao zay rehetra etaponao sy ny fanirinao hatramin'izay dia ho taterahan'i Jesosy amin'io vanim-potoana io zany. Ka dia misaotra betsaka satria mbola afaka manentana anao izay tongava fa zava-dehibe tokoa izy io.